Niara-ny ombipeo tamin'ny ireo rafitry ny firenena hafa izay mitovy aminy tokoa ny biankoka nampiavaka ny fomba nankalazana io faharoapolo taona ny nanasoniavana ny fifanarahana maneran-tany iadiana amin'ny kolikoly io. Teto Antananarivo moa no ivon'ny fankalazana kanefa dia afaka nankalaza izany ihany koa ireo ratsa makaiky amin'ny biankoa tena nivon'ny faritra dimy. Rentsika ny sesesy teto ny Akon'ny hetsika izay noman'ny biankoa ho an'ireo vondrokery izay nasaina. Tao ohatra ny fifaninanana meilleur dispositif anticorruption izay nanasongadinana ny fepetra fisorohana eny anivon'ny toeram-piasam-panjakana. Natao podcast moa zany izy ireny no raisipeo no raisitsary mba ho fantatry ny be sy ny maro-mpanjifa ny raharaha-panjakana. Hita sy tsapa fa tena misy tokoa ny ezaka satria tsy maintsy atao mangarahara ny tolo-draharaha fanompona ny olo-pirenena. Avoaka YouTube moa ireny mba ho hita pahabe maso. Isika nefa tsy siotsioka satria mbola tena tsy tafavoaka ny ala ary hoy ny tanora hoe aleo milay vao miseho toy izay miseho milay. Maro lafo tokoa ny fanahy mbola atrehiny eo amin'ny fampangaraharaana ny asa-panjakana ka tsy maintsy irosoana ohatra ao anatin'izany ny fepetra fanafoanana ny kolikoly amin'ny alalan'ny fampiasana ny haitao arakajy mirindra. Teo anilan'ny podcast izay natao zany dia nisy ny lohabary endasy izay nandraisan'ny tanora voalazantsika teo ny RHI izay taniketsan'ny biankoa anjara. Apatseviny eto ny RHI moa dia le hoe réseau d'honnêteté et d'intégrité na ny tambazotran'ny tanora mitandro ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Ka adievitra mikasika ny fampiasana ny volam-panjakana na ny miditra na mivoaka no nataon'izy ireo. Nisy ihany koa moa zany ny nandravahana n'ilay fitapafaharoa fandraisan'ny tanora anjara ity tamin'ny alalan'ny slam sy ny kabary izay fantatsika tsara fa fifizakevitra izay fampiasan'ny tanora hoentiny manambara ny hafatra izay tiany ho lazaina. Tena mahavelom-bolo ny fomba izay nasehon'ireo tanora satria milaza izy fa tsy te hanandratsy ary ahitana taratra ny faniriny mivaivay te hisitraka anjara masoandro lavitry ny kolikoly ilay adievitra. Mazava ny afatra izay nambaran'izy ireo. Tsy te handova kolikoly apetraky ny ray aman-dreny izay azo avy amin'ny fanodikodinana ny volam-panjakana izy ireo. Ka ho antsika izay mihaino trafokena ome mahery zany avy amin'ireo tanora zandry zanakitsika ka ambava homana ampomeritra.